Itsidika ny ministra ny fitaterana Andriamatoa Ulrika Andriatina ny masovoan'ny vondrona Europeana Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito fotoana izay niresahana indrindra ireo fanampiana hoentin'ity vondrona ity eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto Madagasikara. Fitsidiana nentina namaritana ireo tetikasa sy ny programan'asa izay ilain'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitaterana no nitanterahany masovoan'ny vondrona Europeana Andriamatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar androany teny amin'ny ministera ny fitaterana teny Anosy. Raha nambara ministra ny fitaterana dia betsaka ireo tetikasa entin'ny vondrona Europeana hanampiana ny Madagasikara. Io moa zany araka ny fombafomba eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny firenena samby firenena dia rehefa misy ny ambassadeur vaovao dia fomba zany ny manitsidika ny département ministériel rehetrarehetra izay antsoina hoe visite de courtoisie mba ahafahana mifankalala bebe koa ary ahafahana indrindrandrindra mirenforcer ny coopération miaraka amin'ny ny firenena rotonta zany dia niresahana teto moa ny mikasika ny ireo partenariat efa nisy teo taloha dia ny renforcer n'ireo partenariat efa misy miaraka amin'ny ministère du transport sy ny Union européenne. Anisan'ny mbola teboka lehibe ihany koa ny momba ny Rarair Madagasikara izay mbola tafiditra hatrany ao anatin'ireo kompania mpitaterana anabakabaka tsy mbola hitokisan'ny vondrona Europeana. Noresahana izany tao anatin'ny dinga ary mizotra hatreto ny tetikady entina narenan'izany hoy ny ministra. Voalohany indrindra aloha zany misy ny fiara-miasa miaraka amin'ny vondrona Europeana amin'ny lafiny fikojakojana ny lalam-bia dia misy ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny fitanterana tanety zany na ny fanamboarana ny lalana zany na amin'ny resaka expertise ka reny zany izana ny anao ny renforcement indrindra partenariat efa misy reny dia ny partenariat izay noeritreretina atao koa moa zany dia amin'ny resaka secteur anabakabaka secteur aérien zany efa niresahana teto zay dia efa misy zany ny eritreritra no ifandray tanana zany amin'ny ialana amin'ny olana io amin'ny araka ny voalaza foana araka ny plan d'action napetraka ny ACM zany. Nandritra ny fandraisana fitenenana kosa dia nanamafy mahasovoan'ny vondrona Europeana fa vonona izy ireo hanampy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitaterana ary tafiditra ao anatin'ny andiany faraika ambin'ny folo amin'ny famatsim-bola ho amin'ny fampandrosoana na ny FED andiany faraika ambin'ny folo zany.